mafa fito am'roapolo ny volana desambra miaraba tomboky vavy manaona tomboky lahy fandarana solanga eto amin'ny pejy vaovao 24/7 vahintsika andriamatoa andria miaro volamena zavamanitra solombavamboaka ny Madagasikara voafito tao fandrinda miaraba tomboka miaraba andriamatoa Tale alatsiny moa fa dia zay nefa nahazatra hatramin'izay dia tsy hita izay maharatsy azy a sotra betsaka anao ihany koa ny amin'ny fanasana eto amin'ity fandarana manokana eto amin'ity pejy solanga ity a voninahitra lehibe ho an'ny tenako izay sahirana manonona ny anaranao ary hatrany amin'ny ACC to sahirana nanonona anao nohon' izay a lany député andria miaro volamena zavamanitra hafa kely a tena marina satria izy io mantsy zany azavaina ihany le zavamanitra zany ny ainga amin'le hoe zay ny fanazavana ray aman-dreny zany a misy an'le ataontsika hoe fanomezana anankitelo natolotra amin'ny Jesosy Kristy a tamin'izy teraka dia eo le volamena miora zavamanitra ny anarako moa misy an'le hoe andria miaro volamena efa ao zany le volamena dia zavamanitra zany efa ao ihany koa ny zoko vavy a ny anarany dia miora dikan'izay zany a zay le fomba fijeriny ray aman-dreny zany hoe ohatrany hoe fanolorana ho an'ny Jesosy Kristy hoe zany nahaterahako sa manao akory a fa naizanaty zany izy ty tale anarana mavesatra hoentina ihany mavesatra mihitsy a mavesatra satria tamin'izany anatra tena raha vao mba amin'ny matovolahy zay moa amina kilongany tena amin'ny matanora ny tena dia mba misy betizy atao dia ny anaran'le ty mipopoka takinina nefa ditra ohatra nina mavesatra dia nefa naizanaty zany koa nefa nanampy anazy zay a amin'ny hoe fitandremana ny zavatra rehetrarehetra zay atao satria endry tsara ianao zany zao zay ny lazana azy ngama satria en tout cas aloha zany miezaka ianao a miaro an'ilay anarana sy le ataontsika hoe fitiavana napetraka ny ray aman-dreny tao anatin'izay zavatra ianao a dia secrétaire général ny avi antoko avi mbola asa vita ifampitsarana moa ny anarany sa efa niova izy aloha zany asa vita ifampitsarana zay foana ny anarany fa misy fotoana fotsiny a izahay nanao an'le karazana hoe redynamisation satria moa amin'ny matoko politika zay a dia tereniny lalàna ihany koa zany a hanao an'le conseil national congrès régional sy ny congrès national dia atao anatin'izay zany nanatanteraka an'izay hoe fitetezana faritra zay izahay a nanao an'izay hoe congrès régional zany a dia nomena anarana io hetsika io ny hetsika nomena anarana hoe ainga avao ifotony satria le fatsakakevitra zany a miainga avy ny fotony mihitsy zany any amin'ny vahoaka nanatina vahoaka izy satria ny olona natsoina dia tena hatrany fokotany mihitsy Andriamatoa Tale satria fa tsy amin'ny commune fotsiny na aty amin'ny région dia zay natonga le izy fa maninona ianao tsy nirotsaka tamin'ny anaran'ny avi fa nanao indépendant io moa zany ny zavatra tsara ho mariana voalohany indrindra aloha tsy miteny mihitsy hoe le atoko raha vao le atoko noentina tsy zay loatra le izy fa io zany fandaminana zavatra fantatritsika aloha dia hoe ny atoko asa vita ifampitsarana zay dia ao anatin'ilay vovonana irmara mpikambana ao anatin'ilay hoe isika rehetra miaraka amin'ny andrajoelona misy atoko politika maro sy fikambanana politika maro ao anatiny ao ny avia dia mpikambana feno ao anatin'ny irmara zay ny zava-misy ary ny lalàna mifeha rehefa hirotsaka député zany a raha ohatra ianao ka tsy mitondra n'ilay mandat dikan'izay tsy mahazo mirotsaka amin'ny anaran'ilay antoko itsony zany a zany hoe tsy nahazo mandat mirmara ianao zany zay ny tena marina atao anatin'izy izy kanefa na izany tsy zany ny tenanay dia efa niomana fa mifaninana tamin'ny irmara ianao faninana satria mba dia resinao le ministre mazava ho azy satria le fiomanana ny zava-dehibe satria ny tenako nge nirotsaka tamin'ny 13 nirotsaka ny tenako tamin'ny 13 tamin'ny zany nirotsaka tamin'ny 13 fa telo ny toerana nisy vovoka-pifidianana tamin'ny 13 faharoa ny nisy zany hoe fa hita miakatra zany le izy dia nirotsahako farany teo moa zany voalohany zany hoe ny fahaizanao zany izay mikolokolo an'le efa asa vitanao teo aloha zay moa antsika asa vita ifampitsarana zay ny fahaizanao mikolokolo an'izay sy mampitombo an'izay sy manatsara an'izay zay ny zava-dehibe fa tsy hoe faharesena akory dia zay natonga l'izy hoe efa niomana tao anaty 10 taona lasa kosa ve ny amin'izay hoe fandraisana ny fahefana amin'ny hoe solombavambahoaka izay dia ahoana moa ny tsirotsahana manahirana mantsy raha hoe olona anatin'ny telo volana alohan'ny nampiala azy ministra no tonga dia hiditra fotsiny ohatran'izao tsy mety amin'ny vahoaka zay fa ny vahoaka zany efa voataiza ny vahoaka ny distrika ny fandrina efa misy zay fitaizana zay ary zay ny tena nisan'ny foto-kevin-dehibe ny anay ao amin'ny avia zany dia mitaiza vahoaka makany amin'ny rariny sy nitsiny zany amin'izay fotoana zay firy moa nareo no avia zany zao tena hoe mpikambana avia ao anatin'ny assemblée io
misy aminay nirosaka tamin'ny Irmara satria samy nandefa nge tao anatin'le hoe azo le mandat dia samy nandefa daholo ny atoko rehetrarehetra zany samy nandefan'ny azy zany dia misy vitsivitsy zay ao anatiny ao misy vitsivitsy ao anatiny dia misy aminay koa nefany nandeha tamin'ny indépendant anatin'izay na izany anaty zany nefany misy indray indépendant rotsaka tamin'ny tena manokana izy rehefa lana izy rehefa aveo dia hita fa resy lahatra izy amin'ilay foto-kevitry ny tsoron'ny avia dia miditra miara-miasa amin'ny avia fa aminareo membre ny avia zay ao anaty anteny miram-pirenena misy fomba fitondrana misy mpanohitra fitondrana fantatrao tsara zany eny ka lizy moa zany misy miteny fetsifetsy ny avia ka ny atoko politika aveo vendrana be koa zay mantsy le mila zavatra resahana zao fipetraka le izy araky ny voalazako teo zay mpikambana feno ao anatin'ny Irmara ny atoko avia dikan'izay zany raha mbola tsy misy déclaration officielle ataon'ny bureau politique momba ny orientation politique hoe makatsy na makaroa dia mbola zay aloha zany no fomba fijery ary zay ny rafitra misy amin'izao fotoana tsy manakana akorin'izay ny hoe décision personnelle an'le olona na fomba fijeriny manokana zay na hoe fifandraisany manokana amina olo-kafa zay dia manapa-kevitra amin'izay zavatra izy tsy azo tery tena satria izay koa le fanajana ny zon'olombelona ao anatin'izay zavatra zany hoe tsy voafihana discipline parti sy etikany parti zany le olona misy ka en fait le izy zany araky ny lalàna aloha tsy misy mandrara anazy mihitsy ny hoe tsy hiditra ao anatina hoe raha manao izay zavatra dia hoe esorina ao anatin'ny parti politique tsy isy mandrara n'izay zavatra fa raha isika ohatra fotsiny koa hoe misy olona anankiray zany ohatra hoe misy zavatra izay tsy mety ataony raha isika ohatra dia le atoko politika ray manontolo ve no tonga dia ho teneninao anatin'izay zavatra mety misy mifampiresahana ary mety ho fandaminana ataontsika hoe organisation interne ny atoko avia koa nge izay zavatra fa mifanaja ihany ve nareo hoe anankitelo mantsy ny co-président ny anankiroa manohatra ny anankiray ao anaty misy ny fifanajana misy ny fampiresahana politika nge no atao hoe dikan'izany ny hevitra no tsy mitovy ny hevitra no ampidina ao anatin'izay fa ny olombelona tsy miady fa ny zavatra afaka resahako hoe tamin'ny secrétaire général ny atoko safidy fampitsaranay aloha dia ny antoko avia dia miaraka amin'ny Irmara zay ny position ny avia zany amin'izay am'izao fotoana zao sy ny filomboninahitra zay zany ary aza dino va ireo misy an'ireo olona zay ataoko hoe safidiny manokana tsy nitondra ny loko avia mihitsy nge izy tsy nitondra ny loko avia satria zay le fanajana misy ao anatin'le fa hoe soanao personnel iny dia anao zany zay zavatra fa ny avia kosa dia miaraka amin'ny ao anatin'ny Irmara nandresy olobe mihitsy nare ianao hoe tao amafandrina tao iny moa nazavainao teo hoe fananaty zany aza mifampikaparano zany nareo tao fandrina tao naisany fifidianana député reny ka izay le izy satria raha ny tenako manokana zao dia araka ny tenako anao teo zay efa nio anatin'ny 10 taona ary ny zavatra tena remarqueko tale dia ny vahoaka ny distrika ny fandrina ary za sura fa ohatran'izay aby ny vahoaka Madagasikara afaka volavolaina ny toe-tsaina fanaovana toe-tsaina ao anatin'ny 10 taona afaka manova toe-tsaintsika tena ny toe-tsaina noentinay tamin'izay fotoan'izay tamin'ny alala hoe tetikasa zavamanitra moa no nrotsahako dia tena hoe toe-tsaina mifototra bebe kokoa makany amin'ilay hoe tia fampandrosoana sy amin'ny miasa makany amin'ny fampandrosoana satria tetika zavamanitra io tsy hoe manome zavatra gratuitement na hoe mizara zavatra fotsiny amin'izao fa misy asa takina amin'le olona zany anetana anazy irosy bebe kokoa makany amin'izay fampandrosoana zay dia efa nizarina an'izay ireo vahoaka reo ka ninona ho ataonao zany na izara voly ianao na izara t-shirt ianao na izara inona ianao rehefa izay le famolavolana le toe-tsaina nisy tao dia efa tafapetraka mafy tena mafy ny kombanay tao araka ny resahanao zay tena mafy izy zay hoe le vahoaka zany no efa matotra ara-politika sy amin'izay resaka fampandrosoana zay tao anatin'ny fifidian'ny sombavahoaka tao anatin'izay 10 taona tezanao ny olona zay zany inona zany ny fampandrosoana efa hita hoe nisongadina raha ioarina amin'ny 10 taona talohany nandraisanao andraiky tatam'izay mazava ho azy moa amin'ny maha ONG anazy tetika zavamanitra dia anjara briky noetiny dikan'izay io ONG io za moa afafakapaka dia nianatra amapolo taona maro tany ivelany tany misy ireo miara-nianatra tamiko efa malany toerana misy azy any ivelany any syto Madagasikara ihany koa dia miara-miasa mpiara-mombonatiko reo zany io ONG io dia anjara briky no etiko amin'ny fampandrosoana anatin'izay zavatra zay anisan'izay ny fitsinjovana manokana ny eny anivon'ny tatsaha fiompiana fambolena sy ny fiompiana trondro ary ihany koa ny resaka rary
fandrariana zany zay zany le tontolo any amin'ny hoe tatsaha zany eo indray nefa ny aty amin'ny tanora sy ny fanatanjahantena satria tanora zay a mila volavolaina de zay mahatonga ny tafiditra anatin'le hoe miara-miasa ihany koa amin'ny fiangonana satria raha mbola vola toetsaina zay ianao a de tsy maintsy miaraka amin'ny fiangonana zany a am'izay zavatra de izay zany a ny indicateur afaka raisina zany a de iny voka-pifidianana iny hoe 500 mahery ny salanisa azon'ny député zavamanitra zany a tamin'ny fotoanany iny zany nefa indicateur milaza zany fa hoe ny sitraka ny le fampandrosoana ny olona am'izao fotoana zao ary indicateur anankiray tena hoe azo lazaina hoe azo tsapaitanana nampianarana niopitrony reo olona ireo am'izao fotoana zao a tena hoe fianakaviana maro no tsy mividy trondro izany tsony raha miresaka apport calorique zany a fantatsika mitrondro zany a de efa ady amin'ny tsy fanjari-tsakafo zany be deabe ny zavatra azo amin'izay zavatra zay a ary efa mivarotra n'lay zanatrondro ara manerana any amoromany mihitsy am'izao fotoana na zany na tsy zany a sahirana ny olo le mahantra le firenena ary isan'izany ny vahoaka ny fandrina tsy manamaivana n'le zavatra efa asa nataonao akoriny fa le amin'ny akapobeny a mbola sahirana ny olona ianao mampahay toe-karenanao aiza ny lakileny fialana am'izao fahasahiranana zao izy aloha voalohany indrindra ny zavatra malaza am'izao fotoana zao de ilay maritrefy avoakan'ny bankiera isam-pirenena le am'le resaka hoe tahafarany ambany indrindra amin'ny resaka hoe fahantrana bon indicateur ampiasaina zany de hoe ny olona ray anatin'ny ray andro tokony mivelona tsy latsaky ny $2 de jerevy tsara nge raha vadikitsika $2 izay raisitsika fotsiny eo amin'ny 504 eo ny dollar anankiray 7 nge zany olona ray de raha ohatra hoe boriboritsika le izy hoe ray alina de raha ohatra zany ka hoe fianakaviana anankiray izy mivady miaraka amin'ny zanany telo dikan'izany anatin'ny ray andro izy zany tsy tokony ho latsaky ny 5 alina 5 alina satria ohatra hoe ray alina zany ny olona ray famille anankiray zany tsy tokony latsaky ny 5 alina ahoana ny impossible zany eto Madagasikara famille anankiray zany tsy tokony latsaky ny 5 alina fa raha tsy zay latsaky ny 5 alina ampiasaina ao anatin'le tokantrano zany a de lazaina fa mahantra de eo mihitsy matsy tsy hoe diso le indicateur le maritrefy ampiasaina ny bankiera isam-pirenena fa amin'ny hoe norme internationale zay de afaka discutena zay zavatra zay raha raisitsika fotsiny zany valable zany eto Madagasikara zay tsy de tena mifanaraka loatra amin'ny zava-misy eto Madagasikara le izy satria raitsika fa manemono izy natao hoe dollar raitsika euro nge de vao may miakatra be 10,000 teo zao a 504 ny $1 dikan'izay zany de hoe 7,000 zany tokony tsy latsaky ny 7,000 raha ohatra izy ka hoe euro ndray zany miakatra ambony zay manakaiky ny ray alina raha raisitsika ndray hoe roupie mauriciana dikan'izay zany a roupie mauriciana anankiray a 100 ariary tsy tokony latsaky ny ditanareo fa maninona izy natao hoe dollar fa maninona tsy natao hoe roupie de eo zany mahatonga na économiste amin'ny teny hoe ataovy rameneo amina pouvoir d'achat zay le parité du pouvoir d'achat fa raha ramenena zany io zavatra io amin'ny pouvoir d'achat mety mahita tsika hoe ay tsy tokony io latsaky ny 3,000 ohatra ny olona anankiray raha ohatra ka hoe zay ny fomba zany amin'ny norme amin'ny standard anazy zany a de io aloha ny eo fa zavatra afaka resana raha ny anahako manokana zao jereka hoe raha araky lesanao zay hoe mampay toe-karena raha ijera zao hoe mahantra ve sa manankiray Madagasikara de UK re sitso fananarana ny atsimo io efa nisy fitondranana vita nanafoana an'io ve teto hatramin'izay zany hoe raha itentsika fa hoe niakatra nisan'ny olona izay miaina ao anatin'ny mihoatra ny $2 isan'andro fa résolu ve le tatsy amin'ny kere sy tatsy amin'ny resaka tsy fananarana ka zany rehetra zany ke monsieur le député iresaka tokotra ny loha ambony latabatra fa ny hita maso a de mitotongana ny fiainatsika ka zay le mitotongana zay mantsy a mila maritrefitsika ao anatin'le izy mila zavatra hita maso zany hoe inona le zavatra hifanarana anatin'le izy fa raha ohatra ndray kosa ka ny fitondrana ankehitriny nge zao no ilaza ny zava-bitany satria amin'ny fomba fijeriny zany zao de hoe manana ny efa nahita vita zavatra betsaka izy ary mety hoe tsy de d'accord amin'io izy de hitana ary misy ny filoam-pirenena jaina zany a misy fotoana izy nyresaka amin'izay zava-bitana zay de raha jerena tokoa ny zava-bitany a de hoe ohatran'ny tsy mitombona marina tokoa zany hoe nitotonga ny Madagasikara de ohatran'izay zany izy hoe raha vao mbola ny maridrefo zany no atao hoe norme internationale dia afaka discutena zany zay zavatra azo dikevitra tsara zay le izy ya miresaka ny fandrinitsika
fandrina dia anisan'ny eritreretina hoe distrika isan'ny ngeza ao anatin'le faritra mandre hoe mitomany ho chef lieu de région mihitsy ny fandrina anisam-mba ambition-nao ve zany ka io mantsy le zavatra mitranga mantsy tale amin'ny mety Madagasikara amin'le resaka faritra ty de matetika rehefa hoe ampandroso an'le faritra de ilay renivohitry ny faritra foana matetika no misitraka n'lay fampandrosoana ao anatin'ny zavatra dikan'izay zany raha izay ny fomba fijery zay ny zava-misy de ny distrika rehetrarehetra satria mety hoe distrika efatra na 10 eo moyenne zany atao faritra anankiray kotso maninona tsy atao any efandrina koa zany distrika natao any distrika efandrina zany le renivohim-paritra satria rehefa izay ny zavatra mitanga zany hoe tsy maintsy ao anatin'le renivohim-paritra foana nanaovana fampandrosoana de aleo koa zay mba ho alainay lay le renivohim-paritra am'izay fotoana zay fa ny zavatra tena tiako resana de zao mantsy io fomba fijery io jerevy tsara nge ny aiza daholo fitalavam-paritra rehetrarehetra amin'ny resaka fitantanana eto Madagasikara rehetrarehetra reo nge dia eo amin'ilay renivohitry ny faritra daholo ambositra daholo na ny fanamboarana gare routière na ny fanamboarana zavatra maro samihafa ny lalina sy ny rehetrarehetra de eo mivangongo lasa mivangongo le izy vangongo amin'le vangongony ve ny problema sa le hoe faritra ny le izy fa tsy hoe ho an'le commune sy distrika nambositra fotsiny tsy miraraha ny anina mihitsy zany ka zay indrindra mahatonga an'le zavatra zany satria mahatonga le fomba fijery satria ohatrany hoe le renivohim-paritra zany ohatrany hoe vitrine an'le faritra de atao foana le izy zay zavatra zay nefany tena miteraka ataontsika hoe fanalavirana amin'ireo distrika hafa amin'ny resaka fampandrosoana raha oharina amin'ilay renivohim-paritra izy ary ny zavatra marihana de zao raha jerentsika le hoe aiza no fahafahana sy ny ataontsika hoe potentialité de développement matetika nge tsy eo amin'le renivohim-paritra le izy fa ny amin'le distrika hafa ny misy an'le izy raha resika fotsiny Moromania zao ohatra raha resaka fandrariana zany resaka rary fivarotana no misy eto Ambositra fa ny famokarana n'ireny rary reny any efandrina ny tena be de be amin'izay zavatra zay raha izany zao faharoa manarakaraka zany misy zao ny mahalala an'izany hoe misy an'izany rian-drano farany lava indrindra eto Madagasikara nge ka ao afandriny fa telo en Afrika aiza moa le izy io amin'ny distrika avy any amin'ny parc Marolambo moa zany ao misy an'izay zavatra zay zany de io rian-drano nefa tsy voatrandraka amin'ny resaka hoe fizahantany satria nohon' zay hoe lasa vangongo fomba fijerin'olona mamboatra le zavatra atao ny resaka fitrandrana resaka vato sy ny arenan-kibon'ny tany io ambaty finandrana manana an'izany ny resaka vokatra inona moa ty vokatra voankazo rehetrarehetra manandrina manana an'izany ka izay zany le mahatonga an'le izy hoe tsy hoe tsy mamely mihitsy zany Ambositra re zany non le tiako resana de zao tsy hoe bon tant mieux rehefa mahazo an'le izy fa le fomba fijery zany hoe amina fotoana anankiray tokony mba jerena zay anaparitahana an'lay fampandrosoana any anivon'le distrika hafa satria zao raha nenay manokana mihitsy zao raha vita fotsiny ny lalana iny zao mampifanohana Ambositra sy Fandrina RN 41 iny zay fotsiny zao angatanay miroborobo Fandrina anatin'ny zavatra fa 10 km zay rombo 20 km le izy fa le fomba fijery eo Ambositra le izy de lasa tsy hita ho azy le distrika nefany misy potentialité de développement goavana be any amin'ireo distrika rehetrarehetra aizy zava-manitra no ialako tsiny aizy ianao no hiady amin'izany eto amin'ny plateau zao tsika miresaka fa any amina institution any amina gouvernement ve miady amin'izany ianao hoe mazava ho azy nge nanisan'ny asan'ny solombavam-bahoaka de mitondra ny letaetany vahoaka dia atramina alany solombavam-bahoaka tao anatin'ny volana vitsivitsy zay dia tsy sasatry ny mitety an'ireo département ministériel reo ary miezaka mihitsy mifampiresaka mahazo mivantana an'ilay tompona andraikitra voalohany ao anatin'izay départementa izay de izay le fanazavana be dehibe hoe tsy voatery eto amin'ireny vohim-paritany fa raha vitanao fotsiny ty lalany ty ohatra nasa de be dehibe ny zavatra vita ao anatin'izay resy lahatra endry zareo ka io moa ny resaka zany aloha anjaran'le député zany aloha ny anisan'ny voalohany indrindra mandresy lahatra n'lay tompona andraikitra voalohany ao anatin'izay zavatra fa amin'le
io koa tsy hoe zay tianao atao fa mba misy zavatra argument zavatra mitombona nge no entinao anatin'izay misy ny ezaka misy ny fifampiresahana ary misy ny fanekena ihany koa fa de efa hitantsika miandalana iny moa satria tao anatin'izay vola vitsivitsy fa misy ministra vitsivitsy sady tonga tany efandrina anisan'izany ny ministre ny Joma zay saorako azy manokana mihitsy zay ny ministre ny enseignement technique ihany koa zay efa anisan'ny tonga tany zany matoa zany le ministre reo zany tonga any efandrina dia mety resy lahatra izy zany amin'ilay fandresen-dahatra zay atao amin'zareo mba ahafahan'zareo mijery an'ilay zava-misy any atoerana mba hisotomana izay tokony anjara an'ilay district amin'ny resaka fampandrosoana. Misy député namanao ihany masy menomenona tsy vozao fa efa ela hoe tsy mihaino tsisy mihaino nareo mihaino ihany kosa ngambo zany ny gouvernement ny ministre sy ny tompona ndraikitra io zany aloha ny fifampiresahana voalohany indrindra aloha ny fanajana voalohany de le hoe fampiresaka zay aloha zany zava-dehibe dia maneho betsaka nge ny etaetany ny député tsirairay avy atao anaty koa moa no ahafahana mamaly an'izay ao anatin'ny fotoana fohy fa tsy maintsy misy ny fomba andaminana anazy ary ihany koa rahantsika malala fa eto tany dia ny filana be dehibe fa ny eto manana matetika dia tsy ampy foana ao anaty zavatra dikan'izay mila mametraka an'ilay inona lehilahy ara-pahamehana dia io ara-pahamehana io le fomba fijerin'ny filoham-pirenena zany le visiony amin'ilay développement le firenena hatramin'izay zavatra efa misy odofo moa any amin'ny fandrina sa mbola tsisy tsy mbola misy aloha zany hatreto fa ny fifampiresahana aloha zany sy ny ataontsika hoe ny démarche zany efa nandeha fa ny concrétisation an'lizy zany aloha mbola tsy misy zany inona zao ny tokony orinasa mitsangana maromaro raha isaky ny district député raha isaky ny district fa raha ohatra ka hijery fotsiny tsika amin'io resaka hoe tsy maninana zany rehefa fifampiresahako hatramin'izay ny toka gasy io nge raha ohatra ka hoe tsy hoe manahirana be le izy amin'ny lafin'ny fiarahamonina sy ny hoe resaka lalàna afaka vadika zavatra hafa nge le izy afaka vadika etanol afaka vadika alcool médical afaka vadika zavatra maro samihafa zany hitrandrana zay zavatra zay zany misy zay potentialité économique zay eo ihany koa nefa nzay atao say raha ny fitrandrahana ny arenakibony tany ihany fa ny fitrandrahana ny tourisme fizahantany ao fandrina nge développena mino maromarina kokoa fa nisan'ny anandanja betsaka amin'izany ny district ny fandrina raha eto Madagasikara zany ary tsy latsaka ambany amin'ny district hafa sy ny faritra hafy dikan'izay zany misy ireo zavatra azo trandrahana maro afana metraka an'izay atao fa zay ny resaka vokatra poma ny kaki sy ny maro samihafa zany de vokatra ao fandrina ihany koa zay fa eo tsy maintsy misy calcul économique moa atao anatin'izay zavatra hoe iza ny tena mba azahoana vola bebe koa sy misy impact bebe kokoa amin'ilay fampandrosoana raha le fanodinana an'le toka gasy ve sa ny resaka poma ve sa ny resaka tourisme zany zavatra zany mbola tsisy manangasanga akory hoe ty le odofo apetraka amin'ny tsy mbola misy aloha raha fahafantarako anazy aloha hatreto satria rehefa fampiresahana tamin'ny le tompona ndraiky teo aloha zany de tsy mbola misy zavatra zay fa anisan'ny efa ao anatin'ny fifampiresahana amin'ny fametrahana zay io tsy apetrapetraka koa fotsiny le izy hoe ty de hoe ty mety aminay zay mantsy le olana koa nge raha voany zavatra ny tsisy fandinihana misy étude mazava tsara fa atao maniditsidiny iny fotsiny de manjary tsy ametraka an'le usine anankiray ianao eo na de transformation kely anankiray ianao eo nefa ny main d'œuvre anatanteraka an'iny ara tsy misy nefa ny ataontsika hoe ny électricité na ny énergie anodina an'iny ara tsy misy anatin'le izy nga ny jirafy moa tsy mamelo tsony zao efa tsy jirafy tsony ny anka efa hafa mihitsy no mamatsy an'ny commune ary izy nge mbola tsy district fa mbola commune fandrina mbola fokotany vitsivitsy amin'ny commune ray ara fanaizana zany efa miezaka ny tompondraiky orinasa io zany miezaka manatsara ny tolotra zay ataony fa zany ny tena zavatra tsara indrindra zany zao hoe anisan'izay hoe fametrahana an'izay herinaratra manerana ny district ray io adihevitra be mihitsy atao amintsika io tena député inona ny aza sanareo solombavambahoaka ny ateny mela-pirenena amin'ny ankapobeny efa fofofo fotoanatsika momba ny énergie io zany de efa misy ny ataontsika hoe alternative maro samihafa tsy afaka itsony isika ny janona amin'ny zava-misy ankehitriny ary efa anatina manaraka koa mitsy anatin'le fanatotoloana de efa misy zany zao ny fomba famokarana courant électricité hafa ihany koa zay efa tokony iroso bebe kokoa am'izay tsika am'izao fotoana izao zany efa tokony mila trandrahana zany zay mety hoe lay barrage hydroélectrique mety miena ve ny rano sa ve ny investissement ny ambony be loatra sa ve tsy araka tsony ny manao ny entretien sy rehetrarehetra
zay zavatra mila fandina rehetra fa na izany naty zany ara nefa ny izahay député dia anisan'ny tena miteny mihitsy hoe tokony anisan'ny atao lara-pameana ny famatsiana herinaratra zany sy ny lalana io eto Madagasikara. Fantanina farany efa nahazo 4-4 iny moa zany aloha mbola tsy nahitanareo mbola tsy nahitany député mitondra 4-4 mbola tsy izy fa io sao dia lasa resa be koa izy rehefa avy eo dia zay koa no mahatonga anay député ao anatiny ao zany miteny hoe raha manjary ny sasany miteny zavatra hafa mety hoe ny mpanohatra hiteny zavatra hafa ny andany koa hiteny zavatra hafa zao izy efa resa be mbola tsy azo le izy mbola tsy azo dia nefa ny raha azo indray zany reo vetsy vao mahiteraka resa be fa misy fandaminana anatiny ao amin'izay fa ilaina ianao député zava-manitra ve tena mila n'le fitaovana koa ny lalana ara simbako lalana nge simba tena ilaina nge ny 4-4 tena ilaina ny 4-4 amin'ny asa ataon'ny député raha ho anahako manokana zao dia ny atsasaky ny fotoanandroko ray manontolo anatin'ny volana ray anatin'ny semaine ray dia anefandrina dia eto tana anefandrina dia eto tana nefa anao fa miditra fandrina anao vao miditra ny eo kely kapina fotsiny zany ianao miditra maka anefandrina ino ny lalana ireny 41 dia efa ratsy be ny lalana dia iny lalana iny amin'izay fotoana zay dia efa tsy maintsy mila 4-4 ianao zany tobila kely efa sahirana vao tonga any vao may moa anao zany tonga eo atapy-tanàna eo dia andeha ho any amin'ny commune any miarina varatra ianao na andeha ho any soana kambana ianao na ohatran'izay vao mahay tena sandrandà ka le tetezana faritra zany tena ilaina fa tsy rendrarendra ohatran'ny eritreritra zany dia resaka midongo 4-4 le député tena ilaina le izy aloha raha ho anay manokana aloha tena ilaina le 4-4 saotranao saotra makasitraka talena amin'ny fanasana fa zava-dehibe ny fampitafatafahantsika teto aloha manantena mbola iresadresaka aminao fotoana manaraka rehefa ivoatra sy tena araka mba ilanao azy ifandrina sa ahoana makasitraka talia ary ianao koa mizao efa retraite mba manana fotoana zay atsika mba miona matetitetika amin'izay amin'ny fanakaloza-kevitra sy ny fampiresahana maro samihafa fa dia araroto tsara ny ataontsika hoe fiala-tsasatra misy eo aminao fa zava-dehibe zay misaotra tompoko sotratsika rehetra ihany koa nanaraka hatramin'ny farany ny fandarana dia mirary sosa ady ho atsika amin'ny taona vaovao afaka andro vitsivitsy veloma tompoko